Amen. Alleluia. Dia faly miaravantsika rehetra indray ry havana. Tafahoana sy afaka mifampahery amin'izao vidéo mivantana eto amin'ny Facebook zao. Isaorana ny tompo amin'ny tanjaka amin'ny fahasalamana, ny fahasoavana menantsika isan'andro ary indrindra ny fahavelomana. Ka dia hiaraka hifampahery eto tsika, hifampizara indray koa ny tenin'Andriamanitra. Ka dia hanomboka izany amin'ny vavakantsika, miarahantsika sy angatantsika ny fanahy masina hiaraka amintsika. Vavakantsika tompoko. Ry Andriamanitra iray, ry Jesosy Kristy Tompo, mideranao mankalaza amin'ny voninahitra anao indray izay, tafahoana sy tafaresaka aminao ankehitriny. Ianao tokoa ilay Andriamanitra tsy miova, hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay ianao no alfa omega, fiandohana ary fiafarahan'ny fiainanay. Ka dia ianao no antsonay ankehitriny, ianao no ivavahanay, ianao no isaorana, saotra amin'ny zavatra maro ataonao amin'ny fiainanay Jesosy. Ianao manafaka, ianao manasitrana, ianao taridalana, manolontsaina indrindra koa. Ka dia izany no isaorana ianao amin'izao fotoana izao indray, ahafahanay mifampahery, mifampizara satria ianao maniraka anay, teninao zany mandehana amin'izao tontolo izao, mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ka dia amin'izao fotoana efa hiverenanao izao Tompo, dia mbola manohy izay amin'ny hafatra sy ny iraka menao anay. Ka dia hatreo ny fotoana rehetra, mamindrafo sady ianao mamindrafo aminay mandrakariva, amin'ny tsy fahatanterahana rehetra, amin'ny fisainana, amin'ny natao, tsy araka ny sitraponao dia mangataka aminao Tompo. Diovy tanteraka izay ho afa-keloka ary sasao afa-pahotana. Ka dia hatreo izao fotoana izao, aoka tsisy ambara afa-tsy ny sitraponao, aoka tsisy hoeny koa afa-tsy ny feonao rery. Esoritra dia avy aminao ary aoka ianao ny teny araka ny fombanao. Aminaranao Jesosy Kristy no navanay-javavaka izany. Alleluia. Amen. Amen. Dia misaotra ny tompontsika. Ny fotoana tahaka izao moa zany araka ny fantatsika dia raha sitrapon'ny tompo dia ho tanterahana foana isaky ny alady. Izay no fahafahana amin'ny ankapobeny meny tompony tena. Ka dia ahafahana mifampahery amintsika tahaka izao. Dia araka izany dia misy hafatra. Raha iresaka eto tsika zany dia hafatra foana no men'ny tompo, izay mahatonga anazy raha hitanareo zany ohatrany hoe misy soratra foana hoe hafatra, amin'ny hafatra ny tompo. Raha tsy miteny ny tompo dia mangina ihany koa satria izy no mampiteny. Fa ny hafatra men'ny tompo zany dia ampitaina. Ty hafatra ty dia efa ny fampaherezanay ihany zany teo amin'ny mpiara-mivavaka, ao amin'ny vondrom-bavaka tamin'ny tapabolana angambany izay. Fa androany dia ho zaraina amintsika rehetra, satria izay no tian'ny tompo ambara hoe zarao io teny izay ahazonareo fa zany no tiany ambara zany. Ny araka le teny teo iverenako kely amin'le hoe hafatra. Tsika kristianina rehefa nandray zany tsika, fa nandray nanolo tena ho an'ny tompo, nibebaka vita batisa, dia nirahan'i Jesosy. Ny mpianany izay nahita anazy dia nirahany mihitsy. Tambola teo izy dia efa nirahany hitory filazantsara. Fa noho ny lasa izy dia mbola nirahany koa ireo ary indrindra. Izay ny antony fitohizan'ny filazantsara amin'ny maha-kristianina dia nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty aloha. Araka ny tenin'ny Paoly, raha tsy nitsangana tamin'ny maty izy dia foana ny finoantsika. Fa ny fanahy masina koa izay nirahany ho amin'ny olombelona rehetra, ho an'ny kristianina izay mino indrindra dia haminony antsika tsirairay avy. Rehefa tena mino isika dia fihainoan'ny fanahy masina, ahafahantsika mandeha koa mandroso. Rehefa vita batisitsika amin'ny rano be zany, efa mibebaka ianao, olon-dehibe no mibebaka sy mahatsiaro tena hoe ao amin'ny fahadisoana. Izay no atao hoe batisa. Rehefa lehibe zany tsika no atao batisa dia ao aorian'ny batisa tokony handray ihany koa, na mandritra ny batisa, mandray ny fanahy masina. Rehefa mandray ny fanahy masina tsika dia tsy ataon'ny fanahy masina mipetrapetraka. Izay no nataony tamin'ireo mpianatra teo, fa nisy fampianarana an'izay teo aloha. Ry Filipo, ry Paoly,
ireo mpianatra maro reo ry Petera, ry Jaona, rehefa nandray ilay fanamasina reo dia tsy nipetrapetraka intsony fa tena nijoro ary nandeha nitory filazantsara teny rehetra teny ozy izy. Ka izay afatra izay no tohizantsika mandraka ankehitriny. Ilay izany atao hoe afatra raha afatra, fantatsika tsara ny afatra raha misy afatra ka tsy tonga any amin'ny nanafarana azy dia tsy miampita ilay afatra. Fa mety ny antony na ilay mitondra afatra no mety tsy nahavita anazy na tsy nanao ny afatra, tsy napita ny afatra, na ny olona nomena ny afatra koa tsy nandray tsara fa mety hoe tsy nanao tsinontsinona ny afatra. Ka izay ny afatra zany miampita dia sady ny mpampita nahazo ny afatra no nampitaina mahazo ny afatra, nampita ny afatra koa raha teo ny afatra dia efa avaminy zany. Ka izay afatra izay no ampitaitsika, ifampitaitsika eto foana zany. Ny afatra men'ny tompo androany dia miteny izy, fantatsika tsara ny lohateny angambany raha ho teny neto tonga dia mety efa mitenitsika hoe efa fantatray zany, fa misy tenin'Andriamanitra maro sy hoe inona ny antony tenenan'ny tompo androany. Tenin'Andriamanitra ho zaraintsika dia ao Jaona 10 ny 1 ka hatramin'ny 20. Misy tenin'Andriamanitra maromaro no vakiana ahafahantsika mahafantatra ny tenin'Andriamanitra zany, satria raha tsy vakiana amin'ny tenin'Andriamanitra izay moa zany tsika olombelona mila izay le afatra teo hoe mila pirofo. Matetika ny afatra dia tena tamin'ny andro taloha zany dia taratasy mihitsy hoe midy tombo-kase mihitsy, fa mila pirofo tsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Inona moa zany le pirofo ny tenin'Andriamanitra amin'izany afatra izany? Azo omena lohateny izy hoe iza no mpiandry tsara, iza no mpiandry tsara. Vakiantsika zany ny Jaona 10 ny 1 ka hatramin'ny 20. Amin'izay lohateny izay dia efa miteny ihany satria tsara ho fantatra ihany hoe maninona no misy ety am-piandohana zany dia izay no lazain'ny tenin'Andriamanitra hoe misy mpiandry tsara. Teny anankiroa ilay izy, mpiandry indray dia indray hoe tsara. Misy zany ny mpiandry fa ratsy, maninona nasiany an'ilay hoe tsara teo akaiky teo zany. Misy mpiandry mena anarana zany hoe mpiandry fa mpiandry ratsy na mpiandry tsy tsara. Dia ny anankiray koa misy mpiandry tsara. Ilay lalana tsara zany napetraka koa, misy olona tsara, tena tsara mihitsy ilay olona na tsara ilay izy fa tsy mpiandry. Tsy mpiandry ilay olona fa olona tsara. Ka izay zany ho hitantsika eo izay fanazavana izay. Misy ny mpiandry tsara, misy ny mpiandry ratsy na mpiandry tsy tsara, misy ny olona tsara na ireo vidiana fa tsara fa tsy mpiandry koa. Ka izay rehetrarehetra izay zany ho azavain'ny tenin'Andriamanitra eo manasa antsika hatratra amin'ny fantatra hoe mety ho lavalava ny tenin'Andriamanitra araka ny teniko teo, ahafahantsika manazava an'izany araka ny iraky ny fanamasina raha teo. Vakiako hatramin'ny voalohany zany ny Jaona 10 1 ka hatramin'ny 20. Afaka mamaky miaraka amiko ianao amin'izay mba tsy mona aminaina, mba tsy miheno fotsiny koa. Ka vakiantsika zany amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny soramandry eto amiko ny mpiandry sy ny andian'ny ondriny. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izay tsy miditra amin'ny vavahady ho amin'ny valan'ondry fa mananika ny fefy dia mpangalatra sy jiolahy. Fa izay miditra amin'ny vavahady no mpiandry ny ondry, ary izy no voan'ny mpiandry vavahady, ary ny ondry mihaino feony, ary izay ondriny tokoa dia antsony amin'ny anarany avy ka entiny mivoaka. Ary rehefa mamoaka ireo rehetra ireo izy dia mialoha azy, ary ny ondry manaraka azy satria mahalala ny feony ireo. Ary ny vahiny tsy arahany fa andosirana satria tsy fantany ny feon'ny vahiny.
izany fanoarana izany no nolazain'i Jesosy taminy nefa tsy azony io izay zavatra nolazainy taminy. Dia hoy indray Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izao no vavadin'ondry. Mpangalatra sy jiolahy izay rehetra tonga talohako, fa tsy niaino azy ny ondry. Izao ny vavady, raha izao no hidiran'ny olona, dia ho vonjena izy, ka hiditra sy hivoaka sady ahazo hanina. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handingana. Izao avy mba hananany fiainana sady hananany be dia be. Izao no mpiandry tsara, ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry, ary ny mpikarama satria tsy mpiandry na tompony ondry izy, koa raha mahita ny ambodia avy dia mandao ny ondry ka mandositra, ary ny ambodia misambotra ny ondry ka mampiahaka azy. Mandositra izy satria mpikarama ka tsy mitandrina ny ondry. Izao no mpiandry tsara, ary fantatro ny ahy sady fantany aho, dia tahaka ny ahafantaran'ny ray ahy sy ny ahafantarako ny ray, ary izao manolotra ny aiko hamonjy ny ondry. Manana ondry hafa izay tsy amin'ity valy ity aho, ary ireny koa dia tsy maintsy hoentiko hihaino ny feoko, ary ho tonga andiany iray izy sady iray ihany ny mpiandry. Ary izany no itiavan'ny raiko ahy, satria izao manolotra ny aiko mba handraisako azy indray. Tsy misy manaisitra ny aiko amiko, fa ny tenako ihany no manolotra azy. Manana fahefana hanolotra azy aho, ary manana fahefana haka azy indray. Izany didy izany dia azoko tamin'ny raiko. Mazava tsara zany ny ten'Andriamanitra raha efa vakintsika sady teo ny 110 sy ny 140 izy dia naveriny foana, naveriny indroa mihitsy izy zany hoe izao no mpiandry tsara. Izao no mpiandry tsara, 140 izy dia mbola naveriny ihany. Rehefa tonga dia efa fehezina zany, raha ohatra tonga dia fehezitsika hoe iza ilay miteny hoe izao mpiandry tsara io dia hoe Jesosy Kristy avy any Nazareta. Zay ilay mpiandry tsara. Efa nisy fampianarana moa zany teo aloha momba n'ilay anarana Jesosy Kristy, nalay misy mieritreritra foana hoe tamin'ity fotoana ity zany ny olona mpanara-diso niaino azy dia jiosy, ary io anarana Jesosy Kristy io dia efa anarana nadika tamin'ny teny jiosy zany Yeshua Masia, ilay Jesosy Kristy, Jesosy ilay Mesia avy any Nazareta. Zany ny fiantson'ny olona azy ohatra ny anarana rehetrarehetra ihany. Raha ny tena marina zany tokony hoe tonona amin'ilay anarana fanononany zareo anazy ny ray aman-dreny niteraka azy izy, fa zany dia efa amin'ny fandrosoana ankehitriny sy ny hoe zavatra niseho tamin'ny fitantanana ny firenena, ny Grika, ny Romanina sy ny maro, dia sika ankehitriny dia manono hoe Jesosy Kristy avy any Nazareta. Avy ao Nazareta izy io, betsaka miteny hoe Jesosy amin'izao fotoana izao moa dia ataon'ny olona ino izy teo, izy anarana, fantatsika tsara hoe anarana Jesosy Kristy anarana, fa ataon'ny olona fanampina anarana. Zay matao hoe mampime any zany anaty finosana kely any, mampime atao fanampina anarana any amin'ny tany Amerika Latina any, dia be da be mihitsy ny anarana hoe Jesosy, fanampina anarana. Nefa tena anarana io, anarana Jesosy Kristy io, anarana fa tsy fanampina anarana. Fa zay zany mila fantatra, ianao tonga le tena mila fantaritsika hoe iza le arahantsika, dia le arahantsika zany araka ny teny eto hoe le mpiandry tsara le Jesosy Kristy. Araka ny teny eto zany dia efa voavaly sady le izy hoe izao no mpiandry tsara, Jesosy Kristy zany le mpiandry tsara izay ho resahantsika eto. Fa tokony fantarina hoe iza le mpiandry nefa tsy tsara, ary iza no tsara nefa tsy mpiandry. Zay zany no ho velabelarintsika araka ny tenin'Andriamanitra izay meny eto. Verenako vakina lizy tsikelikely zany manomboka ny 1:1 amin'ny Jaona 7 teo, anarahantsika an'izay sy hakantsika tenin'Andriamanitra avy eo hanamafisitsika ny fanazavana. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izay tsy miditra amin'ny vavahady mo amin'ny valan'ondry fa mananika ny fefy dia mpangalatra sy jiolahy.
fa izay miditra amin'ny vavahady no mpiandry ny ondry. Raha diniantsika zany amin'ny zavatra nanazavahan'i Jesosy mihitsy miteny eto hoe lazay marina dia marina tokoa fa izay tsy miditra amin'ny vavahady amin'ny valan'ondry fa mananika ny fefy dia mpangalatra sy jiolahy. Zay mahatonga ny izy hoe tsy niteny izy Jesosy raha nanazava hoe tsy tonga dia niteny hoe zahako ny mpiandry tsara, tonga dia avianareo dia samy miazakazaka daholo, zahako ny mpiandry tsara, ny tonga dia nanazava an'izay, fantan'izay azony atao zay fa niteneniny aloha fa misy izay mpangalatra sy jiolahy mihitsy dia manonona anazy hoe mpiandry izy fa tsy izy, mpiandry fa tsy tsara koa, fa tsy miditra amin'ny vavahady akory ary izy fa fantatsika tsara ny mpangalatra fa raha hoe ino izy teo vitsy ny mpangalatra hoe hiditra amin'ny vavahady zany raha tsy hoe manana fomba famoahany an'ilay vavahady izy fa misaoty tamboho izy ny fitenitsika azy, mianika amin'ny tamboho izy dia any izy no mitady lalana. Io zany tiany tompo tenenina sady hoe misy ny mianika na hoe tsy miditra amin'ilay vavahady, ilay vavahady ny tompo io dia arak'ilay teny teo azo averina ihany hoe mety mahazadaikatra antsika angamba ity, betsaka ny tsy mahazaka satria miresaka amin'ny mpanompon'Andriamanitra maro, fa amin'izao fotoana izao no ny rafitra napetraka dia tsy maintsy mianatra na vita fianarana, mety hoe eritaona, roa taona, telo taona, efa taona, ny olona anankiray izay neverina hoe nanolo-tena ve sa natsoina ho pasteur na mopera na mpanompon'Andriamanitra, dia vita ny fianarany dia nasaina mitantana ny olona izy ho mpiandry ny ondry. Zay zany izy hoe lasa mpanompon'Andriamanitra mitantana olona ianao satria navita fianarana sy nianatra tsara. Fa amin'ny tompo zay le mila mitandrina antsika, zay le mila mety hoe mananika, mety hoe nananika ny fefy izy, mahay izy toy izy mananika ny fefy, na manana hery izy, manana teknika izy nafahana nananika an'io, fa mpangalatra sy jiolahy. Fantatsika tsara zany fa ny tompo rehefa niantso dia miantso izy ny olona, mampianatra izy, ny ohatran'ny nampianarany amin'ny mpianatra ihany koa miaraka tamin'ny teny, fa tsy nandeha ireo. Fantatsika tsara fa natambola teo ary Jesosy ny rahany ireo mpianatra ireo dia naniraka 70 lahy na ny hafa koa zany ny rahana, dia tena faly zay Jesosy fa tena nanaiky anay ny fanahy ohatran'izao zao. Jesosy miteny aza mifaly nareo fa nandraiky ny fanahy fa voasoratra any an-danitra ny anaranareo, zany hoe le anarana voasoratra any an-danitra io dia le fibebahana olona nibebaka sy nanaiky an'i Jesosy Kristy dia nandray ny fanahy masina. Ireo mpianatra ireo raha vakitsika tsara ny tantara dia tamin'ny mbola Jesosy teo betsaka ary ny fanahy tsy voaroka amin'izareo, hoe nanontany zareo fa maninona ny fanahy ohatran'izao ity toa tsy mety afaka mihitsy, satria mbola teo Jesosy Kristy dia nandeha amin'ilay arak'ilay teo le afatra teo, mandeha amin'ilay hoe ny Jesosy eo mety hoe tsy niomana tsara akory fa zay miaraka fotsiny eny, zay miaraka amin'ilay Jesosy Kristy zay manana an'ilay fahefana dia efa mimeny zay ka andeha zay fa tsy mbola nahazo ositra. Tena tiana tenenina eto zany ilay ositra rehefa tena nanday ireo tamin'ny vakitsika tsara ny asan'ny apôstôly, nandray tonga ny fanahy masina, tonga ny ositra, tsy hoe 20 zareo nisy tsy niaraka tamin'i Jesosy, ny sasany tamin'izany hoe niterena hoe voatendry tamin'ilay 12 lahy, fa le 20 ny ratsahan'ny fanahy masina ireo dia ireo no nandeha nitory ary tsy nipetraka intsony ireo. Zay zany tena hoe tena hoe angatao ny fanahy masina, aza mandeha dikany hoe mandeha tsy rahana zany eto hoe mitondra ny hafatra, dia ilay fanahy masina mila mahatsapitsika hoe fanahy masina maniraka fa tsy ny fahaizana. Raha ny mahay rehetrarehetra arak'ilay teny teo misy olona tsara, zany hoe misy manam-pahaizana, mahalala fahalalana maro amin'ny zavatra fandrosoana hitantsika amin'izao fotoana izao, fa tsy ny olona tsara manam-pahaizana rehetra no atao hoe mpiandry, fa ny mpiandry izay mpiandry tsara tenenin' Jesosy eto dia ny olona nandray ny fanahy masina. Ka zay zany hoe mananika ny fefy dia mangalatra sy jiolahy reny. Mila mitandrina zany tsika hoe mba tsy ho isan'ny mpananika ve sa
hoe tena voafidy tokoa andiny faharoa fa izay miditra amin'ny vavahady no mpiandry ny ondry. Le vavahady eto zany araka le teny teo zavatra rafitra napetraka hatramin'izay dia raha nianatra ianao dia tafiditra amin'ny vavahady satria izany ny vavahady hidirana, nianatra ianao dia nahazo diplôma. Raha nianatra ary ianao, nianatra tena hoe nianatra nandritsy ny 9 taona 5 taona ka tsy nahazo diplôma dia tsy tafiditra amin'ny vavahady ianao satria tsy afaka fanadinana amin'ny fanadinan'ny olombelona. Izay ny vavahady amin'ny olombelona fa amin'ny Jesosy Kristy, amin'Andriamanitra dia hafa ny vavahady voakentsika toy izika. Amin'ny faharoa teo fa izay miditra amin'ny vavahady no mpiandry ny ondry. Inona ny fahalanjavany azy? Ary izy no voan'ny mpiandry vavahady ary ny ondry mihaino ny feony ary izay ondriny tokoa dia antsony amin'ny anarany ka antsony anarany avy ka entiny mivoaka. Eto zany iverina kelytsika avy eo amin'io fa te hiteny amin'le resaka hoe iza no natsona amin'le mpiandry eto ary rehefa namoaka ireo rehetra ireo izy dia mialoha azy ary ny ondriny nanaraka azy satria mahalala ny feon'ireo. Ary ny vahiny tsy arahany fanosirany satria tsy fantany ny feon'ny vahiny. Izany fanoharana izany no lazain'i Jesosy taminy nefa tsy azony izay zavatra no lazainy taminy. Ohatran'izay izany resaka izany hoe raha miresaka an'izany zao tsika fanoharana hoe Jesosy eto ny teny mihitsy hoe ny ondriny ny olona mahafantatra ny ondry mihaino ny feony dia manaraka azy dia Jesosy Kristy. Mandefa zany tenin'Andriamanitra dia zavaina satria tsara ilay izy vakiana ihany hoe ary rehefa mamoaka ireo rehetr'ireo izy dia mialoha azy ary ny ondriny manaraka azy satria mahalala ny feony. Eo aloha kely ary izay ondriny tokoa dia antsony amin'ny anarany avy ka entiny mivoaka. Eo zany izay le hoe tsy azon'ny olona zany fanazavana sy tenen'i Jesosy zany satria izay ondriny tokoa, zany ondriny tokoa zany le hoe nibebaka nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy, le ondriny tokoa matoa asiny an'izany fa tsy nataony hoe le ondriny fa nasiny tokoa dia antsony amin'ny anarany avy. Zany hoe tena fantatr' Jesosy tsirairay mihitsy zany ny anarantsika, izay le hoe voasoratra ny an-danitra ny anaranao dia ilay ondrinao iny zany asainy mivoaka tao ianao ka entiny mivoaka. Azagaga tsika, zany teny zany azagaga tsika raha tena ondriny tokoa ianao fa tsy le ondry mpanaradia fotsiny hoe miaraka amin'ny anaram-piangonana, miaraka amin'ny fiangonana pasteuranay fahagagana dia iny no arahanay, fa mila le ondry tokoa ary fantatr' Jesosy ny anaranao. Io zany matetika tenin'ny olona rehefa teneniny ianao hoe tena kristianina ve ianao zanak'Andriamanitra, zay moa fa nisy fanazavana koa fa tsy tian'ny olona mihitsy miteny hoe zanak'Andriamanitra, fa raha miteny hoe zanak'Andriamanitra dia mirehare sy miebebo fa tenin'Andriamanitra fa nisy fanazavana an'izany tao raha mamaky tsara miverina mihaino ianao amin'ny fampianarana maro efa nizaraina teto dia isika le atao hoe zanak'Andriamanitra, natsoina hoe zanak'Andriamanitra. Fa tena hoe tena zanak'Andriamanitra tsika dia mihaino feony dia manaraka anazy dia atsony dia asainy mivoaka tao izy. Dia misy ny olona miteny hoe zay dia kristianina mahafantatra ny Jesosy zay amin'ny teny frantsay moa zany tena ampiasainy zareo satria ino moa izy teo fandrindra tsara le teny hoe croyant fa tsy pratiquant. Tian'ny olona mihitsy miteny an'izay, zay croyant fa tsy pratiquant. Ary zay daholo ny ankabeazan'ny olona rehefa atsony tenenao. Inona mahatonga ny olona miteny an'izay satria tsy te hanaradia. Raha manaraka ahy ianao izy Jesosy dia tandremo ny didiko, mankatoy ny didiko. Zany natao hoe manaraka anazy, zay natao hoe fitiavana. Zay tia aho izy dia mankatoy sy manaraka manaky ny didiko. Fa tsy te hanao an'izay manaraka ny didin'Andriamanitra zay dia zay mino. Nefa raha fantatsika tsara iza ny tena mino dia ny devoly. Devoly sy ny satana tena mino izy, mino mihitsy izy, ary raha fantatsika tsara tamin'i Jesosy ny nalaina fanahy malala tenin'Andriamanitra koa ary izy. Fa tsy manao pratika io, tsy manaraka an'i Jesosy Kristy, tsy pratiquant io. Zany hoe raha ho an'ny olona rehetra izay miteny fa croyant fa tsy pratiquant dia
tsy mamenatra miteny an'izany fa mitovy amin'ny Satana sy ny devoly. Ny devoly no mino, izy koa mino izy fa misy Andriamanitra, misy fa misy mihinan'i Jesosy Kristy izy. Fantatsika tsara mihitsy nisy devoly roahan'i Jesosy na ny mpianatra nandeha nitory koa ary hoe fantatray ilay Jesosy Kristy torianareo. Mino koa ny devoly, fantany tsara ny Jesosy Kristy io fa tsy pratiquant izy, tsy mampiasa ny tenin'Andriamanitra izy, tsy manaraka ny didin'Andriamanitra. Fa raha manaraka ny didin'Andriamanitra sy manao pratika izy dia tsy devoly Satana intsony izy fa efa olona nafahana. Efa manaraka an Jesosy Kristy zany dia zay ilay teny hoe fantatry ilay ondriko dia avoakany tao. Avoakany tao dikan'izay avoakany tao raha amin'ny fombafomba ianao amin'ny fiaraha-mivavaka fombafomba na raha anao dia avoakan'Andriamanitra tao anao raha tena zanany tokoa. Raha tena fantany tokoa ny feonao fa tsy avelany hipetrapetraka eo ianao andany andro amin'ny fombafomba sy ny fanao amin'ny fiaraha-mivavaka fa atsony ianao dia avoakany tao izy. Mihaino feony. Ary rehefa mihaino feony ianao tsy ilay anisan'ny foana hoe mitarika dia araky ny fampianarana averina foana mahagaga fa sain'ny tompo averina foana zany apetraka ao amin'ny sainao hoe midiry ianao amin'ny efitranonao mangingina dia antsoa izy fa andrainao amaly ianao mangingina. Fa tsy andro foana, misy zany ny olona dia tena hoe raha misy zavatra miseho aloha dia efa tsy maintsy pasteur sy ny mpanompon'Andriamanitra aloha latsoina voalohany. Fa ianao nasain'i Jesosy manantona azy aloha, tsy midiky zany hoe aza mifampizara, raha misy roa na telo izy mifanaiky mingataka zavatra aminaraka dia tanterahako zany, mila mifampizara tsika mifanaiky koa. Raha misy olona tsy manaiky no atsonao hifampizara aminao dia zay ilay hoe mila fantatra izy ilay mpiara-mino. Zay ilay ondry mila mahafantatra zany ny ondry misy ny ondry ovakitsika kelikely eo misy ten'Andriamanitra maromaro teneneo fa miaraka eo daholo ihany ambesan'ny mpiandrina indray fa misy osy koa ao anatiny ao. Nagaka ilay ten'Andriamanitra rehefa vakiana dia raha mandinika moa zany manomana an'ilay ten'Andriamanitra ny sainy nanomana dia ao rehefa miteny izy dia avoakany ihany koa kay misy osy koa kay andrasanao koa fa tsy ondry daholo. Ka zay zany mila mitandrina tsika amin'ny fifangaroana sy ny amin'ny hoe za mino fa za mahafantatra fa za ndray tsy ohatranareo. Nareo dia efa miteny frantsay foana moa zany ampiasaina mahazatra moa zany hoe mi-exagérer nareo. Zay ohatran'izany tokoa ve izy ity. Fa raha fantatsika marina ny fahamarinana sy ny fahamasinana sain'ny tompo miaina amin'ny fahamarinana sy fahamasinana tsika dia tsy hifangaro ianao. Misy fampianarana fijona vavolombelona ataon'ny mpanompony fa ny afo be betsaka ny olona mihazakazaka makany amin'ny afo be any amin'ny fahafatesana. Tsy mihina amin'izany intsony ny olona satria ela zany na resaka fotsiny zany fa ny afo be misy koa ny paradisa izay hanomanan'ny tompo amintsika. Zany nahatonga an'i Jesosy hoe ny fanjakako dia any an-danitra any mba tianao hitan'izany fanjakana izany tsika ary izay foana averintsika fa hifampahery tsika mba ho anisan'ny tafiditra fa tsy anisan'ilay hoe virjina 5 adala ka samy nahazo solika teo ihany fa ho maty eny an-dalana eny ny solika tsy tafiditra. Zay zany no tenin'Andriamanitra eto. Araka ny 7 moa dia hoy Jesosy taminy lazaiko marina dia marina aminareo tokoa. Teo zany tsy azon'ny olona ilay nazabain'i Jesosy teo fa eto Jesosy tena niteny mihitsy hoe dia lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izao ny vavadin'ny ondry vavadin'ondry. Tena hoe vavadin'ondry nagaka fa tsy vavadin'ny ondry fa vavadin'ondry. Tena hoe Jesosy mihitsy teto izy mbola tsy niteny an'ilay mpiandry tsara fa niteneny mihitsy hoe za aloha vavady. Fa niteny izy hoe zany lalana, zany famarinana, zany fiainana. Eto koa dia mbola teny hoe za vavady. Araka ny teniny mihitsy hoe tsisy makany amin'ny ray raha tsy amin'ny alala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha teo any amin'Andriamanitra tsika dia mandala amin'ny Jesosy Kristy ary zany raha fantatsika kristianina efa tonga Jesosy ary fantatsika fa ny jiosy raha mihaino ianao dia misy matahotra koa tsika na dia mihaino ny fampianarana ataon'ny jiosy satria ireo jiosy ireo ny tena manazava tsara ny amin'ny Torah zany na ny hoe ny Baiboly. Fa ireo amin'izao fotoana izao dia efa miteny izao no andro farana hiverenan'ilay Mesia. Zareo zany efa miandry mihitsy ho avy ilay Mesia. Tsika dia efa miteny hiverina. Inazy moa zany tsy miverina fa ho tonga. Zay vao tonga fa ny antsika tena miverina. Jesosy niteny hoe tahaka ny nahitanareo ilay anjely, tahaka ny nahitanareo izy niakatra iny hiverina ohatran'iny izy. Zany rehetra rehetra zany ao anatin'ny finoana daholo zany fa raha tsy mino tsika
fa hiverina koa Jesosy dia tsisy tsony ny fanantenana ampitaina mandrakariva fa raha fiaraha-mivavaka fiangonana tsy mitory ny fidiorenan'i Jesosy Kristy dia efa tsisy fifoazam-panahy tsony eo, tsisy fanantenana tsony fa mitory n'izao fiainana izao sy ny développement personnel, évangile de prospérité. Ny amin'izany nitorianao, misy zavatra tianao manina ve ho avy amin'ny fiainanao tsaratsara ve ianao, fahalalana, fahaiza, fifanambinana, izany nitorianao fa tsy mitory ny fanantenana fa ho avy Jesosy. Raha ho avy Jesosy anisan'ny akarina ve ianao, miainao anatin'ny fahamasinana, miainao anatin'ny fahamarinana. Ka zay mahatonga an Jesosy miteny eto hoe izy mivavahadin'ondry ka mila miditra amin'io tsika. Dia zay izy vao miteny hoe 9 hoe mpangalatra sy jiolahy naveriny ihany izy zay rehetra tonga talohako fa tsy niaino azy ny ondry. Talohan'i Jesosy Kristy zany tamin'izy tonga dia efa maro ny teny, mety tamin'izany angamba efa maro koa ny teny hoe izy ny Mesia na leo mpaminany ary zay no vakitsika eo rehefa avy eo maky teny maromaro amin'ny mpaminany eo tsika nahafantarantsika hoe ireo mpaminany ireo ary misy olona mpaminany koa, misy ny mpaminany be da be no niteny an'ilay hoe Jesosy, iza Jesosy Kristy, iza ilay ho avy. Efa nampianarina teto zany amin'ny fantatsika mazava tsara ny Isaia 7:12 ny tena malaza moa zany fa misy mpaminany maro nefa niteny fa ho avy ilay Mesia, ho avy Jesosy Kristy. Dia misy koa mpaminany koa no miteny hoe za ilay Mesia, fa nitenen'i Jesosy hoe izay talohako teo dia mpangalatra sy jiolahy. Izao ny vavahady ozy izy 9:7, raha izao no hidiran'ny olona dia ho vonjeny izy ka hiditra sy hivoaka sady azo hanina. Raha miditra amin'ny Jesosy ianao, zay izy hoe miditra amin'ilay vavahady ety io koa. Raha ilay malalaka dia tafiditra eo daholo ny olona fa somary ety izy io, fa afaka miditra mivoaka ianao. Hidiran'ny olona dia ho vonjeny izy, vonjen'ny tompo ianao, afahany ianao amin'ny fahotana sy ny fahazarany ratsy rehetra amin'ny fomba ratsy ka hiditra sy hivoaka sady azo hanina. Io zany efa niresahana teo resaka hanina io tamin'ny heriny angamba misy an'iny hoe ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny hanina sy amin'ny fisotroana. Fa raha miditra amin'ny Jesosy ianao dia sady afaka. Ny olona miteny hoe fa teritery aho, tery be ny ao amin'ny Jesosy Kristy ao, tsisy fiainanao fa tena miafyafy be. Fa aika ilay izy ao amin'ny Jesosy teneny eto, afaka miditra sy mivoaka ianao. Ary izy koa zany tsy manery ianao koa hivoaka raha tena hiala aminazy koa ianao. Zay mahatonga ny olona hoe miala, betsaka ny olona ny miala satria tsy mahafantatra tsara an'ilay Jesosy Kristy. Nefa raha ao ianao dia meny hanina. Zay zany amporisiantsika malagasy ny indrindra ao anatin'ny fahasarotany amin'ny sakafo, amin'ny fahantrana, fa matokian Jesosy efa nifijona vavimbelona fa tsy averika intsony, fa aniza nanatona Jesosy Kristy tsy atao ntsinotsino zany ao resaka sakafo zany sy ny fitafiana. Amin'ny Luka 12 sy Matthieu 9 dia averiny foana aza manany amin'izany, ny amin'ny sakafo sy ny fitafiana sy ny zavatra maro io fa omeny ianao io, fakatsao aloha izy amin'ny fanjakako sy ny fahamarinako. 10 ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono, ary andrinkana izao avy mba hananany fiainana sady hananany be da be. Tena tsitsika io hoe Jesosy avy voatonona foana hananany fiainana sady hananany be da be. Lasa zay lasa hoe voatonona any amin'ny fitahiana, hanana be da be ianao, tonga avy ianao fa hanana fiainana be da be ianao miaraka amin'ny Jesosy. Tena zay mihitsy, ary zay no teneniny eto fa mila miditra amin'ilay vavahady eto ianao, mila matoky sy mino azy fa tsy mino eto. Tena Jesosy ihany no miteny eto, araka ny teny teto hoe misy ny talohako, misy koa ny taoriana ary amin'izao fotoana izao mety hoe misy olona miteny hoe zahako ilay tena voahosotra. Misy osotra no men'ny tompony mpiandry na mpanompon'Andriamanitra, fa tsy izy no Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ihany no mpiandry tsara. Zay mahatonga anazy 9:1 izao ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Jesosy Kristy ihany ny mpiandry tsara, tsy ny olombelona ny mpiandry tsara fa Jesosy Kristy.
raisiko sady any eo amin'ny Isaia toko fa 4:20 namafisantsika tsara kely amin'izay zavatra efa voateny teo aloha teo zay. Isaia toko fa 4:20 dia ny andininy fa 7 ka hatramin'ny 12 aminaran'i Jesosy amin'ny sora mandray tao amin'ny kely indray izy ny fanameloan'Andriamanitra ny ratsy fanahy. Ianareo bibidia rehetra avia ihinana, ianareo biby rehetra ny anala. Jamba ny pitiriny samy tsy malala izy rehetra. Ambomona avokoa izy rehetra ka tsy mahavovo. Manofy izy, eny mandry ka tia torimaso. Lian-kanina ireny amboa ireny ka tsy mahalala voky. Sady mpiandry tsy mahafantatra ireny. Samy efa nivily ho amin'ny lalany avy izy rehetra, samy makamy filany arena avokoa izy rehetra. Avia nareo ireny fa haka divay aho, areo ka hiboboko ataoko isika, ary raha mipitso dia ho tahaka ny anio ihany, eny anohitra lavitra aza. Mampatahotra zany io le mpiandry fa tsy tsara. Zavatra hafa ny katsahany amin'ny olona dia ny lian-kanina fa izy andiny fa 1:20 lian-kanina ireny amboa ireny ka tsy mahalala voky. Sady mpiandry tsy mahafantatra ireny, samy efa nivily tamin'ny lalany avy izy rehetra, samy makamy filany arena avokoa izy rehetra. Zay zany mila fantarina, efa niresahana teo raha ao anatin'ny fikambanana ianao, anatin'ny fiaraha-mivavaka, aiza ho aiza ny fahafantaranao an'ilay mpiandry tsara. Ny fiaraha-mivavaka arahanao ve tena mpiandry tsara sa iteny izy ndao tsika hiaraka hiboboka toka ozy izy, raha mpisy dia ho tahaka ny anio ihany, eny anohitra lavitra ary. Niditra tao ianao tsisy zavatra voarainao mivoaka tao ianao dia ohatra na mijanona fotsiny eo. Ny olona moa matetika dia mijanona efa eto ihany izay ka ho aiza moa zany fa tsy mandroso arak'ilay teny teo atery aloha hoe raha nandray an' Jesosy ianao dia mandray afatra, nahazo afatra dia lasa koa mizara. Raha ny mpanompon'Andriamanitra anankiray nahazo ny fiantsoan'Andriamanitra noho ny fanoloran'ny tena amin'Andriamanitra, tsika rehetra tokony tahaka an'iny mpanompon'Andriamanitra iny daholo. Fa nahoana izy noho ny fidinana manokana, misy antony ao dia tahaka an'izay koa tsika. Misy zany ny olona dia tena tia manaraka fotsiny, na dia efa nahazo anto izao ary dia arak'ilay ondry teo zany dia fahanany ny ampitso hitovy amin'ny omaly sy ny anio ihany. Ka zay mila fantaritsika le iza le mpiandry arahanao, mpiandry tsara ve aloha. Hotoizantsika kely indray aloha ny ao amin'ny jauna toko fa 1:20 teo iverenantsika. Izao ny mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Fantatsika tsara moa zany Jesosy Kristy tonga tetỳ amin'izao tontolo izao izy tsy nitady ny arena sy ny rehetrarehetra fa na ny ainy ary natolony. Raha ny teny tamin'izany izy mbola tsy azo mpianatra tamin'izany, mbola tsy misy hoe hovonoiny Jesosy fa tsika riana tsika tia riana ty zany mahafantatra tsara hoe izay le tantara dia ohatrany hoe haitsika izy fa tamin'izany tsy azo ny olona mihitsy, na ny mpianatra ary tsy mahazo inona ny tiany lazaina amin'izany. Fa tsika nahafantatra tsara fa izy Jesosy Kristy dia nanolotra ny ainy ho famonjenantsika. 12 ary ny mpikarama satria tsy mpiandry. Zay le teny teo zany, misy mpikarama tsara le mpikarama reo nanolo tena mihitsy izy hoe ikarama. Misy olona tsara zany nanolo tena za ikarama ikarakara anareo. Fa satria tsy mpiandry, zay le olona tsara fa tsy mpiandry na tompon'ny ondry. Sady tsy tompon'ny ondry izy fa mpikarama nefa tsara. Izy koa raha mahita ny ambodia avy dia mandao ny ondry ka mandositra, raha ny ambodia misambotra ny ondry ka mampiaka azy. Zay misy zany heverina fa tsara satria nanolo tena za tena ikarakara an'ireo ondry ireo meo anahy fa ny karama fotsiny. Misy koa zany ny heverina tsara, mety hoe tsara fa izy nanolo tena sa tsara sa ratsy izy satria mivola fotsiny ny tadiaviny. Zany zany sady mpiandry tsara izy no tsara mpiandry fa mila mitandrina isika amin'izay hoe nakabeazan'ny mpiandry dia ahaka an'eo raha ohatra zany hoe
ny ondry miahaka no hitanao maro ny hoe miantso ny vahoaka ny mpanompon'Andriamanitra anara-dian'i Jesosy Kristy dia tena mitolona ao anatin'ny fanompoana. Fa dikan'ilay mampiahaka ity mila ampifantarina marina inona ilay marina, iza marina ilay Jesosy Kristy, inona marina ilay famarinana tokony anananao rehefa manana an' Jesosy ianao. Manaraka an'izany famarinana izany dia manaraka amin'ny famasinana, miaina ao anatin'ny famasinana. Misy olona maro ao anatin'ny fiaraha-mivavaka fa tsy miaina amin'ny famasinana, fa ny ataony ihany ny ataony. Araka ny efa tenena foana ao anatin'ny kolikoly, fijangajangana, falitoana, fa tsy tenenina satria isan'ny ondry eo foana ilay izy ka aza tenenina fa sao lasa ilay ondry. Efa nanolo tena ihany koa nefa ireo. Fa rehefa ao anatin'ny fahazarana tsy miaina ao anatin'ny famasinana sy famarinana dia araka ilay teny teo miverina amin'ilay izay mahafantatra fa tsy mampiatra izay croyant fa tsy pratiquant, dia mitovy amin'ny Satana sy ny devoly sika satria ianao mino koa tahaka anazy fa tsy mampiasa, tsy manara-dia ny tompo, tsy manaiky ny didiny. 140 mandositra izy satria pikarama ka tsy mitandrina ny ondry. Izay moa izany ny fehany teo. Mandositra izy satria pikarama. Rehefa tena tonga ny ady, rehefa tena tonga ny tolona eo anatrehan'ny asa fanompoana amin'ny asan'ny fitoriana, amin'ny fiantsonan'ny olona, amin'ny fanafahana, satria izay koa ny tena iraka atao hoe anafaka koa izany dikan'izay ilay hoe izay ilay mila fanafahana, azagaga tsika. Misy izany ny fiangonana sasany dia efa tsy miteny intsony hoe raha manao an'izany fandroahana devoly, délivrance izany dia secte izany na an'zareo misy efa olona mpanao an'izany fotsiny. Fa ny mpianatra rehetrarehetra dia natao an'izany ny mpino. Raha ianao ara tsy mahasahy mandroaka ny devoly ao aminao na horoahana foana rio dia hiverina satria ianao ary matahotra. Fa mila mino tsika fa nomena fahefana amin'izany koa. Misy fahefana izay efa nomeny Jesosy ho an'ny mpianatra, ho an'ny mpino amin'izany fahefana izany. Dia izay mandositra izy satria pikarama ka tsy mitandrina ny ondry. Mandositra. Rehefa tena tonga ny ady hatrehana dia mandositra ho an'ny ondry moa izany ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra indrindra. Dia eto izany 240 izao ny mpiandry tsara ary fantatro ny ahy sady fantany aho. Izay izany ilay izy. Fantatro ny ahy, fantatro Jesosy ianao, araka ilay teny teo antsonony amin'ny anarany, avy. Raha tena miaraka aminy tokoa dia tokony fantany aho, fantatsika izy tsy misalasala intsony ianao. Mierikerika misy manomboka malaza ary misy olona manao fagagana, misy fitenenana indray fa atao ny finoana izao no tao tsara. Ary tena milamina, mitolérance, ny filaminam-po, filaminam-panahy. Fa raha tena fantatrao ilay Jesosy mbola teneneo izany hoe angamba ny tonga dia vakiako, fantany aho izy dia tahaka ny ahafantarany ray ahy sy ny ahafantarako ny ray. Ary izao manolotra ny aiko hamonjy ny ondry. Fantatry Jesosy ianao ary fantatry ny ray koa kay. Izay ilay hoe rainao izay any an-danitra, izy hamaly anao amin'ny mangingina. Averina eto manara-loatra foana fa rehefa Jesosy no miteny dia mbola tsy miteny mihitsy izy hoe fantatry Jehova. Tsy miteny Jehova mihitsy izy fa fantatry ny ray. Ilay ray any an-danitra io anarana Jehova io dia tsy anaran'Andriamanitra io, mila fantaritsika. Mpanompon'Andriamanitra maro nefa mahafantatra an'izany raha tena mpanompon'Andriamanitra ilay hoe mpiandry ondry, miandry ny ondry ho tsara ianao dia ampifantarany olona fa larana diso io mitondra anao any amin'ny fahaverezana, any amin'ny fahafatesana. Fahafatesana moa izany ho avy foana fa izay ilay teny hoe maninona raha fantatrao ny marina dia ny marina nafaka anao. Rehefa fantatrao izany izay dia tokony teneninao hoe izany sao dia izany no anisan'ny anakana anao tsy hiditra any an-danitra. Dia ozy hoe nareo araky teny teo foana mivery foana dia efa tafahoatra loatra ny zavatra teneninareo. Izany koa hoe dia fafantaro inona ny antony tonga an'io napetraka ao amin'ny baiboly malagasy indrindra. Napetraka ao io fa amin'ny baiboly teny frantsay sy teny hafa tsy misy an'izany Jehova izany. Fa ny baiboly gasy maninona no napetraka tao, iza no nametraka azy tao, averina foana. Jesosy eto miteny hoe dia tahaka ny ahafantaran'ny ray ahy sy ny ahafantarako ny ray. Ary izao manolotra ny aiko hamonjy ny ondry. Mila mahafantatra ny ray koa tsika izany mahafantatra an'i Jesosy. Raisiko ny Jeremia 7:20.
Araka ny teny teo zany misy ten'Andriamanitra vakintsika maromaro mba tsy hoe ino izy teo hoe ahoana moa zany na sitrapon'Andriamanitra amin'izany. Jeremia 3:7. Jeremia 3:7 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 4 no vakiako mbola mafisana ihany koa amin'izay resaka hoe mpiandry tsara, mpiandry ny ondry, ondry tsara sa tsara mpiandry. Teny averimben'olo izy fa tsika mahafantatra ny efa nandraisana anazy tery am-boalohany. Amin'ny soramandry eto amiko aminaran'i Jesosy zany ny Jeremia 3:7 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 4 ihany vakentsika ny ratsan'ny fahamarinana. Lozan'ireo mpiandry izay manimba sy mampiahaka ny ondry fiandriko, hoy ny Tompo. Koa izao no lazain'ny Tompo Andriamanitry ny Israely ny amin'ireo mpiandry izay miandry ny oloko. Ianareo efa nampiahaka ny ondriko sy nandronjindronjina azy, ka tsy nanolokolo azy, koa indro hovaliko ianareo noho ny faharatsiana ataonareo, hoy ny Tompo. Ary izao hanangona ny ondriko sisa avy any amin'ny tany rehetra izay nandrahoako azy, ka ampidiko ho any amin'ny saha ny andrasana azy. Dia hitombo sy hamaro izy, ary hanendry mpiandry ho azy aho, ka dia hiandry azy ireo, ka tsy hatahotra na hivadi-po intsony izy, sady tsy hisy tsy ho voavory, hoy ny Tompo. Zao zany efa voateny tany amin'ny Jeremia tany taminany, izay niteny Jesosy Kristy ilay niteny hoe izany mpiandry tsara, fantatry ny raiko. Dia Jesosy mihitsy miteny, ny Andriamanitra eto miteny hoe ame mpiandry tsara. Jesosy Kristy ilay mpiandry tsara izay men'Andriamanitra antsika io. Tokony tsy salasala zany tsika hoe ahoana indray ary zany nanara-dina no tena ho an'ny Tompo no tena ho an'i Jesosy, ohatra ny hafahafa foana izany fiainana izany, ohatra ny matahotahotra, ohatra mbola mierikerika foana araka ilay teny teo, mila mijoro tsika, mila mahafantatra ten'Andriamanitra koa, mahazo toa mamaky ten'Andriamanitra, averina amintsika foana vakio tsara ny any amin'ny Jaona, Matthieu, Marc, Luc, Jaona, tantaran'i Jesosy sy ny fahefana ny men'i Jesosy ny mpianatra. Dia vakianao ny asan'ny apôstôly, ny ahafantaranao hoe inona ilay fanahy masina izay nomen'ny Tompo koa ho an'izay olona manaraka azy. Averiko zany 7:7, izao ny mpiandry tsara, ary fantatro ny ahy sady fantany aho. Dia tahaka ny ahafantaran'ny ray ahy sy ny ahafantarako ny raiko, ary izao manolotra ny aiko hamonjy ny ondry. Fanazavaintsika teo ny anoran'i Jesosy ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana. 40 manana ondry hafa izay tsy amin'ity valy ity aho, ary ireny koa dia tsy maintsy ho entiko, ka hiainy ny feoko, ary ho tonga andia ny iray izy sady iray ihany ny mpiandry. Zay zany vakitsika ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Ezekiela 3:7 rehefa avy eo, lavalava izy io fa manazava amin'ny resaka hoe mpiandry tsara sy mpiandry ratsy koa. Fa eto amin'ity andininy 40 manana ondry hafa izay tsy amin'ity valy ity aho, ary ireny koa dia tsy maintsy ho entiko, ka hiainy ny feoko. Io ilay nitenitsika tery aloha hoe misy hafatra tsy maintsy ho entiny Jesosy izy ka hiainy ny feoko. Iza no hitondra an'ilay feo amin'izao fotoana izao, tsy tsika ve? Zay ilay hafatra, mena hafatra ianao dia mila mitory. Raha tsy mitory an'i Jesosy Kristy tsika dia mitelin-kafatra, mahabe kibo izy ny fitenena, fa dikan'izay tsy mandry ny sainao. Raha tena nahazo hafatra ianao ka tena mivonona tokoa, dia vonona hitory an'ilay Jesosy Kristy. Ny fitoriana voalohany dia ny fiainantsika ao anatin'ny fahamasinana sy ao anatin'ny fahamarinana, dia mizara an'izany koa tsika amin'ny olona. Amin'ny teniko teo zany amin'ny Ezekiela 3:7. Tonga dia efa raisiko sady ny 7:70, nanomboka amin'ny 7:70, fa iverenantsika ny eo aloha kely eo avy eo amin'ilay mpiandry ondry, fa 70 ka hatramin'ny 70 aminaran'i Jesosy hoe ary ny amin'ireo ny ondriko, ary ny aminareo ry ondriko, izao no lazain'ny Tompo.
indro ho tsaraiko amin'ny adin'ny ondry amanosy, dia ny ady ataon'ny ondry lahy sy ny osy lahy namany aminy. Io raha vakianareo amin'ny manomboka ny 4:30 dia mitantara ondry, ny ondry foana ny tantarain'ilay ten'Andriamanitra. Fa rehefa tonga eto amin'ity, rehefa mitsara ny ady ny tompo, dia ho tsarainy ny adin'ny ondry amanosy na ny ondry na ny osy, zany hoe misy rehefa mitsara Andriamanitra na ny olona ao aminy na ny olona izay tsy manaraka azy dia ho tsarainy, na ny adinao koa zany amin'ny olona ivelana mpino Andriamanitra mitsara azy. Ary tokony fantatsika izay hoe misy olona izay mbola ivelan'ny vala, le osy io ivelan'ny vala izay ampitain'ny tompo, tiano ampitaina ny hafatra koa. Fa misy osy tiako vakiana manontolo manko izy, fa asa raha ampy ny fotoana, fa raha mamporisika anareo mihitsy vakiako kely ihany angamba ny arialolo ary 4:30 vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga tampoky ny tenin'ny tompo nanao hoe: ry zanak'olona, maminany amin'ny hamelezana ny mpiandrin'i Israely, eny maminany ka ataovy aminy hoe izao no lazain'ny tompo, loza ny mpiandrin'ny ondrin'i Israely izay mamahatena, moa tsy ny ondry va no tokony ho andrasan'ny mpiandry. Ny taviny dia haninareo ary ny volony tafianareo, ny nafahy novonoanareo, nefa ny ondry tsy mba andrasanareo. Tsy manatanjaka ny malemy ianareo, na manasitrana ny marary, na manamatra ny folaka, na mampody ny roahina, na mikatsaka ny very, fa loza loatra ny fampanimponareo azy. Dia miely izy, satria tsy misy mpiandry, ary rehefa miely izy dia tonga rembin'ny bibidia rehetra. Mirenireny eny an-tendrombohitra sy eny amin'ny havoana andrandrahina rehetra ny ondriky, eny amin'ny tany rehetra no elezan'ny ondriko, ary tsy misy mitady na miay azy. Koa mianono tenin'ny tompo ianareo ry mpiandry ondry, raha velona koa ho ny tompo noho ny nababoan'ny ondriko sy ny nahatongavan'ny ondriko ho rembin'ny bibidia rehetra, satria tsy nisy mpiandry azy, fa tsy nitady ny ondriky ny mpiandry, fa ny mamahatena kosa no ataony, ka dia namahana ny ondry, ka tsy namahana ny ondry. Dia mianono tenin'ny tompo ianareo ry mpiandry ondry, izao no lazain'ny tompo: indro avy amely ny mpiandry ondry aho, dia ampamoahiko ny amin'ny ondry sy izy, ka esoriko tsy andry ny ondry intsony, dia tsy hamahatena intsony ny mpiandry ondry, fa hovonjeko eo amin'ny vavany ny ondriko, mba tsy ho azo hohanina intsony. Tsy vakiako ny manodidina eo, fa raha mamaky ianao dia ny ondry ny famahana ny ondry sy ny fampitandreman'Andriamanitra hoe ho avy izy hitsara ny mpiandry ondry izay mampina tena, manao tsintsinina ny ondry andrasana ihany koa. Fa rehefa ny 7:10 araka ny vakiako teo dia averiko kely vakiana amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ary ny aminareo ry ondriko, izao no lazain'ny tompo, indro tsaraiko ny adin'ny ondry amanosy, dia ny ady ataon'ny ondry lahy sy ny osy lahy namany aminy. Voateniny ny osy eto, maninona lasa tafiditra tampoka ny osy. Dikan'izay ny osy araka ny endrika fantatsika dia ireo olona izay mbola tsy mahatoky an'Andriamanitra ivelan'ny vala, na ao anaty vala ihany koa, satria ny ambesany teo ireo matory ny ady dia mifangarongaro ihany, reo, fa misy osy zay tonga eo, ary ireo osy ireo dia matetika dia ny ady araka ny fiteny hoe mila vaniny amin'ny ondry. Rehefa tsy mino ianao na ampiasain'ny Satana, dia le olona ampiasain'ny Satana io, ireo no manenjika na manakorotana ny asa fanompoana sy ny mpanompon'Andriamanitra. Ka mila mitandrina koa tsika zany hoe anisan'ilay ondry, tena ondry mifantatry Jesosy tokoa hoe feontsika dia natsontsika, sa ilay ondry toa osy ihany miaraka amin'ny sarambabebavao ihany, fa
Arak'ilay teny averina foana hoe zay croyant fa tsy pratiquant. Fa ho tsaran'Andriamanitra io, Andriamanitra ny tsara ny amin'ny osy sy amin'ny adin'ny ondry. Bakiko kely ngamany amin'ny 20 minaran'i Jesosy, koa izao no lazain'ny Tompo amin'ny indro. Izao eny izao no hitsara ny adin'ny ondry, matavy amin'ny ondry mahia, satria ny tehezanareo sy ny solokareo no entinareo manosika ny marary rehetra, ary ny tandrokareo no entinareo manoto azy, mandra-pahajonjonareo azy ho any ivelany. Zany izy ny osy matetika ny tena be tandroka ohatran'io. Angambany tokony hazava amintsika ny ten'Andriamanitra, mila zavaina manko rehefa mifantatra tsara mandinika ny ten'Andriamanitra ianao dia iza reo mamono sy miondro ireo, fa le osy be tandroka reo. Efa nrazavaina teo le osy be tandroka. Dia ho vonjeko ny ondriko, tsy ho babo intsony izy, ary ho tsaraiko ny adin'ny ondry amin'ny ondry namany ary. Manomboka miteny amin'ny ondry sasany kosa eto hoe samy ondry koa zany misy miady. Ary anangana mpiandry iray aho ho azy aho, izy no hiandry azy, dia Davida mpanomboka izy no hitondra azy sy ho mpiandry azy. Fantatsika tsara fa Jesosy Kristy dia taranaki Davida izy, arak'ile jambany tena le Jesosy Kristy zanaky Davido. Jesosy Kristy io le ny ran'Andriamanitra io ho avy hiandry ny ondry. Ka zay zany mila mino tsika matoky fa Jesosy ny rahan'ny Tompo. Raha mino ianao nanolotra ny tenanao amin'ny Jesosy dia aza misalasala tsony, aza matahotra fa ao anatin'ny vary ianao. Mpiandry tsara no miaraka aminao, fa tsy le olona tsara nefa tsy mpiandry, na mpiandry fa tsy tsara. Fa Jesosy Kristy le mpiandry tsara, izay niteneniny eto ny 4:20 sy ny 1:20 amin'ny Jaona 10. Bakiko marana artika ny ten'Andriamanitra eto. Very kely manana ondry hafa izay tsy amin'ity valy ity aho, ary ireny koa dia tsy maintsy hoentiko ka hiain'ny feoko, ary tonga andiany iray izy, sady iray ihany ny mpiandry. Nazavainy tao amin'ny Ezekiel 3:30 teo zany. Vakitsy averiny vakio tsara fa zany ny fanazavana an'io koa. Ary izany no itiavan'ny raiko aho, satria izao manolotra ny aiko mba handraisako azy indray. Tsy misy manasitra ny aiko amiko, fa ny tenako ihany no manolotra azy. Manana fahefana nolotra azy aho, ary manana fahefana haka azy indray. Zany didy zany dia azoko tamin'ny raiko. Andriamanitra Jesosy Kristy ny raitsika dia manana ny fahefana, ary Jesosy no miteny an'izany ao anatin'ny fanomanana ny fetin'ny Pasika moa zany ny olona marina ny jiosy, indrindra fetin'ny jiosy izy io, fa kristianina koa dia mankalaza azy satria teo no nanoloran'ny Jesosy Kristy ny tenany. Fa ho antsika izay tena ao anatin'ny famasina sy famarina dia isan'andro Jesosy no nanolotra ny tenany, fa tsy miandry paka. Ny ankabezan'ny olona moa zany rehefa paka, krismasy, zany no heverin'ny olona fa hoe fotoana dia amin'izay izy miditra any am-piangonana. Efa nitenenina teto ihany koa fa ny fankalazana ny Noely io tsy avy amin'Andriamanitra io. Ny olona zany manaraka fotsiny, misy endrika ao mila fantarina inona ny dikany azo Noely, inona ireo jirojiro maromaro ireo, inona le daty, inona le fombafomba atao ao, inona daholo ny fanararotana ataon'ny Satana ao ambadika izany. Zay ilay izy hoe mila fantarinao izy, zay ilay famarinana, fantarina ny famarinana dia hanafaka anao. Dia ianao zany mandroso amin'ny fiainam-pahamarinana. Eto zany dia mahatokontsika fa ny Tompo dia Jesosy Kristy dia ny ray no naniraka azy. Amaranantsika ny ten'Andriamanitra alohan'ny hivavaka hitondratsika ny tenantsika dia ny ao amin'ny Zakaria 1:20. Zakaria 1:20. Ny andininy manomboka ny 5:15. Na sarotrarotra manko izy ity satria voatera zavaina indray, fa misy arak'ilay teny teo, misy mpiandry anankiroa, ny iray mpiandry tsara, izay voateny eto, mampirisika anao zany mamaky ny Zakaria
150 manontolo. Fa ny hazavana ao dia misy mpiandry anankiroa. Indray dia mpiandry tsara izay manolotra ny ainy tokoa ho an'ny ondry, ny iray dia mpiandry ratsy izay manararoatra ny ondry. Fa alohan'ny ivavahantsika, mba tsy ho lava loatra koa ny fotoana, dia ho vakiako manomboka ny 5:10 ahafahantsika mamey anazy zany fa mampirisika antsika foana vakio manontolo io. Ny Zakaria koa 1:20 tahaka ny Amakina manontolo, ny Ezekela 4:13. Ahoy ny tompo tampoka, alao ho anao koa ny tenin'ny mpiandry ondry adala. Fa indro izao anangana mpiandry amin'ny tany izay tsy hamangy ny naringana, na hitady ny ely, na nasitrana ny naratra, na hiandry izay mbola matanjaka, fa ho haniny ny nofony matavy sady elakelahany ny kitrony. Zay zany le anankiray. Misy mpiandry ondry Andriamanitra any ary ny maniraka. Tena hoe misy olona mpiandry zany izay tena manao tsintsinina ny olona raha tsy miorina tsara. Loza ny mpiandry ondry izy, fa izy ihany ny tsara araka le tentsika, tsy mahomby, izay mandao ny ondry, ny sabatra no mamely ny sandriny sy ny masony ankavanana. Halazo tokoa ny sandriny ary ho jamba tokoa ny masony ankavanana. Mampatahotra ny ten'Andriamanitra. Eo amin'ny 10:10 ngamba no raisika any ahafantarantsika izy le mpiandry ondry tsara minaran'ny Jesosy, 10:10 amin'io Zakaria 1:20 io. Ary no raisiko ny tehiko fahasoavana ngezabe ny soatana eto, ka notapahiko mba hanafoanako ny fanekena izay efa nataoko tamin'ny finariana rehetra. Ary tapaka tamin'ny andro zany iny, ka dia fantatry ny ondry mahantra izay mitandrina ny teniko, ny tenin'ny tompo izany. Name le mpiandry tsara izy, misy tena omeny fahasoavana men'ny tompo anao, men'ny tompo antsika rehefa miaraka amintsika ary matoka sy tena mandeha amin'ilay vavahadin'ondry. Ka dia engane ny tompo ampahery antsika tsirairay avy mba hafantatra ilay mpiandry tsara. Raha tena efa nanolotra ny tenanao an' Jesosy ianao dia fantaro fa izy ilay tena mpiandry tsara. Atoloro ny tenanao mibeba, dia atoloro ny tenanao raha mbola tsy vita batisa ianao amin'ny rano be, dia atao izany fa izany no hanafaka anao. Anisan'ny fanafahana koa Jesosy najoboka tao anaty rano, nivoaka tao izy dia nitonga ny fanamasina. Tahak'izay koa tsika rehefa afahan'ny tompo dia ajoboka ao ianao dia avoaka tao, fa fiainana vaovao no men'ny tompo anao, tsy tahaka an'ilay teo aloha intsony. Fa izany rehetra izany amporisihana antsika. Atoloro ny fiainanao dia aza misalasala intsony, tsy ho croyant de pratiquant, fa ny devoly no mino sy tsy mampiatra. Aza tahaka ny devoly Satana zany, fa na anjakany koa. Mety efa izy manjaka ao amin'ireny olona ireny raha ohatra izay foana ny averin'ilay olona, atao fialan-tsiny. Fa da Satana nefa miasa mampiteny azy koa, fa isan'ny ondry mba ho afahana ary mba tsy ho isan'ny mpiandry ondry koa, ka amoko-tena sy hanararoatra. Fa mila fantarina hoe tena ny tompo ve ny antso ary mandray ny fanamasina amin'ny iraka izay men'ny tompo. Dia misaotra ny tompo tsika, engany izy ampahery antsika tsirairay avy, voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany hivavaka tsika tompoko. Dia Andriamanitra iray, Jesosy Kristy tompo, misaotra anao izay satria ianao no miteny aminay, ianao tokoa ny mpiandry tsara, ary ianao mahafantatra ny ondrinao, mahafantatra ny anaranay tsirairay avy, ka dia niantso, ianao ny antso. Misaotra anao tompo ny antso aho manokana koa amin'izao fahafantarana ny anaranao izao koa, satria noho ianao no miantso dia tonga izay mitondra ny hafatra mampahafantatra ny herinao sy ny fahefanao. Dia ianao nanolotra ny ainao tokoa izy ianao teo amin'ny hazo fijaliana, ny rahanao soa nalatsakao amin'ny fanadiovana, fanavotana, ka niza nandray anao dia voadio. Lasa ny zavatra taloha dia fiaina vaovao, ary raha ny zanaka ozy ianao no afaka, dia ho afaka tokoa ianareo. Ka dia afao izay tompo, afao amin'ny fanangolen'ny Satana, amin'ny fatorana ataon'ny fanabakana isan-karazany, ireo mpiandry izay tsy avy aminao sy ny fanitahana isan-karazany dia sorona sy roahina sady zany
amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, fa ianao hanafaka ny olonao ka dia ho fiainam-baovao fanavavao no hiasa, ka dia hijoro izay hitory ny famasinana sy ny fahamarinanao ary indrindra hampio izay Tompo mangataka ny fiainana masina, hampio haharitra handray hahita ny voninahitra ao amin'ny raon'ny lanitra. Dia misaotra amin'ny fiasanao, misaotra amin'ny famindram-po mandrakariva, misaotra Tompo satria ianao no miasa iroborobo araka izany ny teninao, izay dia mpanompo tsy mahasoa araka ny teninao tokoa, izay tokony natao ihany natao ankehitriny, ka dia ho voninahitry ny aranao izany Jesosy ary amin'ny aranao no vanizavavaka izany. Misaotra Tompo, aleloia, amen. Misaotra ny Tompontsika izany amin'izay fampiarezana izay dia raha sitrapon'ny Tompo raha mbola tsy avy izy dia tonga eto indray tsika mifampahery, ka dia mampahery antsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompoko, manavelomanao amin'ny anaran'i Jesosy, amen.